bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Tiara, misy voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mbola faly miarabantsika tompoko lasy tompoko vary amin'ity sabotsy fa 4 ny volana janoary taona 2024 ity ankasitrano manaraka ny hatramin'ny farany andaontsika anaraka avy hatrany lohateny bavao. Morany Premier ministre omaly ny ampiasan'ireo ministra ny girofara sy ny fandehanana amina sens interdit. Ivory tsara mpitaony ka ny 3 janoary ho avy izao ny parlemanta andany volavolan-dalàna amindra ny fahifanam-panolalàna amin'ny filohan'ny repoblika. Tsy misy intsony ny fandriam-pahalemana arak'asa amin'izao fotoana hoy ny fisemare. Namporisihana sady nitoanana arabola ireo zatovo amin'ny faritra Atsimonosy mba hiay ny fahasalamana. Vonaikatsaka ny fanatsarana tontolon'ny fampianarana ambony sy ny fikarona ara-tsiansa ny ministra vaovao professeur Redji Fenena Félicité. Any Sénégal nidina andalambe ireo mpianatra ho fanoherana ny tsy fahafahana kandida roa hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Ampamin'ny vaovao izay atolotray ho anao amin'izao alina izao zany anasany anao naraka azy hatramin'ny farany dia tsika anaraka avy hatrana ireo vansongadina ao anaty alahiny. Ireo vaovao ny politika sy fitantanana ra-panjakana no mbola misongadina ao anatin'ity alahionina ity. Tapaka ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly fa voarara manomboka izao ny fandefasana kirika girofara sy ny fanaovana hitsin-dalana amin'ny sens interdit ho an'ny rehetra mpikambana ny gouvernemanta, izany hoe ireo ministra sy tompony ndraiky manjakana isan-tsokadiny avy. Izany dia voarakitra anatin'ny fitsipitondratena mendrika tokony an'ireo fahifanam-panatanteraka amin'ny fanatotosana ireo fandaranasa amin'ny filoham-pirenena fa indrindra ihany koa mba ahafitaratra ireo mpitondra eto amin'ny firenena. Fanadidina raha nisony andrenirina sy kasambola manana. Fiarana mpitondra fanjakana ambony mampaneno kirioka girofara na ihany koa manao hitsin-dalana amin'ny sens interdit isan'ny manafitohina ary miteraka fahasorenana hoy ireo rehetra sendranay androany na olon-tsotra izany na mpitatitra. Vao maika manambotrotraka ny fitohanana izay efa mampikaikika amin'izao fotoana mantsy izy ireny. Indray miteraka fanorosorenana be satria raha ohatra hoe anao an'izay daholo na le olon-tsotra rano rehefa avy eo dia lasa hanana an'le mpitandro ny filaminana le polisy sy ny gendarme hoe sakanany ianao avy eo fa tsy mety ny ataony nefa ny zareo ihany mampianatra an'lizy hoe tsy zao zany ny atao. Raha mahafantatra moa ny olana ara-fifamoivoizana zany eto tampon-tanàna Antananarivo. Agnisan'ny zavatra tsy hoe atao hoe mahasorenana ilay izy fa manafitoana nga manazo lazana anazy. Teraka fahasorenana manay aloha ilay izy satria indraindray zareo eny an-dalana na tsy mitondra le olona entina arana izy dia izy zany ohatrany hoe priorité foana amin'ilay lalana dia sady mampiteraka accident reny indraindray satria zavatra tsy ampozinao izy tampotampoka miraparapa vany no nefa tsy manam-po. Za moa efa sendran'izay zavatra izay mihitsy ndray andro izay efa saika accident mihitsy ohatr'izay. Anatin'le tery izy aloha manahirana ihany fa zany hoe efa tsy maintsy izay aloha le lalàna mandeha na any amin'ny auto-école rehefa izay ihany dia efa tsy maintsy hoe manantanteraka ianao. Ndraindray aloha mahasorena kely ihany rehefa le tena tery le lalana dia zalahy mbola tsy maintsy sisika mafy ihany. Dia voiture de prioritaire izy dia tokony hanaraka ny lalàna misy fa ny any an-dafy tsy manao an'izany fa ny eto amintsika ihany rehefa mahazo fahefana dia mezaka manararoatra n'ilay fahefananana izy zany. Io arakaraka le priorité de priorité. Misy autorité amin'ny fanjakana mety maika amin'ny lalana izy, misy indray mety manararoatra an'le pouvoir fotsiny.
manolo amin'izany fa indrindra mba ahafitaratra ireo mpitondra fanjakana ambony eto amin'ny firenena dia namoaka fampantsahivana ireo fitsipim-pitondran-tena tokony ananana ireo mpikambana rehetra eo anivony gouvernemanta ny primature. Manomboka izao dia voarara ny fampanenoana kirioka sy girofara ary ny manao hitsin-dalana amin'ny licence interdit araky ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta Omaly Zuma. Izany dia voarakitra ao anatin'ny fitsipim-pitondran-tena mendrika na ny code de bonne conduite tokony anana ny mpikambany gouvernemanta rehetra tsy ankanavaka. Ny ray feo ary nankasiraka io fanapahan-kevitra noraisiny prime ministre io avokoa moa ireo rehetra sendranay. Marina mihitsy zany marina mihitsy fa tokony mba mitovy amin'olona rehetrarehetra ihany rehefa mpitondra. Ny tena marina hoe mitondra mihitsy zany le mpitondra mihitsy ny tokony manompo an'le vahoaka e. Fa tsy hoe miavaka be ohatran'izany mitondra zany raha ny fomba fijerika. Zay ny tena izy. Tsara zany amiko aloha satria mba miara-miaritra amin'ny embouteillage aminay eny an-dalana izy dia mba mahita ny vokany tsara mihitsy ohatry ny fahaterakena amin'ity embouteillage ity satria ny embouteillage dia zavatra ray tena mampiakainza ny asa rehetrarehetra atrehana mihitsy. Rehefa hoe didy sy lalana tokony arahana na iza tsisy ambony lalàna. Na tsara mihitsy ny aloha raha hoe mipetraka tsara mihitsy ny rafitra tokony eo amin'ny fitondrana fiara tsirairay samy mampiasa ny code de la route ny tsirairay zany dia mba mipetraka tsara ray na ny embouteillage ary mety tsisy na ny mampiasa lalana raha mamety tonga saina hoe manam-pahefana rehefa mba manaraka an'izao fa tsika indray ve ny andeha hananana zay. Ohatrany mety ihany zany ka mba samy miraikitra ao anaty embouteillage eo aloha rehefa mba samy miara-taraiky eo. Etsankily amin'ny andritra ny filan-kevitra minisitra ny alakamisy alina lasa teo dia niantso fivoriana tsaram-potoana parlemanta izay hanomboka ny telopolo janoary avy izao ny filoham-pirenena ivo ny fivoriana ny fandaniana ny volovolan-dalàna amindrana ny fahefana mpanao lalàna amin'ny filoham-pirenena fanadidiana rahantsika amin'ny doda rahajanjato. Nandritra ny filan-kevitra minisitra voalohany alakamisy alina lasa teo tena mpanjakana Yavoloha no niantso ny filoham-pirenena ireo solombavambahoaka sy olona mba hiatrika fivoriana tsaram-potoana. Raha ka vaovao dia nomboka ny alarobia telopolo janoary avy izao izany ary tsy ohatry ny 12 andro araka ny voalaza ao anatin'ny lampanorenana andiny ny fahinana amin'ny fitopolo. Hita sotra anatin'ity fiantsoana fivoriana tsaram-potoana ity ihany koa ny anton'izany dia ny fandiniana sy fanapahana ny volavolan-dalàna amindrana ny fahefana mpanao lalàna ho any amin'ny filoham-pirenena. Mifanaraka amin'ny lampanorenana tokoa izany raha araka ny voalazany andininy fa 400 fa amin'ny alalan'ny fankatoavana antsasamanila mpikambana eo anivony antemera tsirairay dia azo ny parlemanta tao ny mamindra ny fahefany anao lalàna ho an'ny filohan'ny repoblika mandritra ny fotoana voafetra sy antony voafaritra. Io fahefana mafindra io dia ahafahan'ny filohan'ny repoblika mandray fanapahan-kevitra amin'ny toe-javatra ankapobeny eo anivony fahefany lalàna amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra raisiny eo anivony filan-kevitra minisitra. Raha araka ny voalaza napahay lalàna taminay dia mitindro sahady ny fahabangana isy eny amin'ny antemera-pirenena aorian'ny 5 febroary ny filoham-pirenena. Raha tsy ivona dia farina amin'ny 5 febroary ho avy izao ny fepito-piasandro solombavambahoaka. Ny fandaniany solombavambahoaka io volavolan-dalàna amindrana amin'ny fahefana mpanao lalàna amin'ny filohan'ny repoblika io anefa dia tsy maintsy mandalo sy lanindro olona ihany koa. Eny no mety ampanany sarotra ny fandaniany satria raha araka ny antotanisa dia maro anisa ny mpanohitra eny izany hoe eo tsy ao anatin'ny fitondrana mpantanteraka amin'izao fotoana toy ny antoko HVM sy ny antoko TIM. Horatsika mandalo antrano fizotrana izay toetra raha-pirina rehetra izay fa andeloha hiato anatokambarotsika iverina eto avy eo anaraka ny toy ny vaovao misongadina. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma.
La saveur ultime des fruits. Envie de travailler dans les métiers de la beauté? Choisissez Charmel Formation, institut de formation professionnelle de coiffure, d'esthétique et de haute couture, agréé par l'État. Charmel Formation vous propose des formations qualifiantes et performantes de coiffure, d'esthétique et de haute couture. Ne cherchez plus ailleurs. Charmel Formation est l'école qui vous convient. Renseignements et inscriptions tous les jours. Charmel Beauté, en Passapi, l'école de la mode de nos jours. Apprendre, c'est réussir. Mitony fiarantsika tompoko lasy toko vavy misaotranao manjoitra ny logité tombontsika amin'ny vaovao sosialy mahakasika ny tontolo eo anivon'ny asa izany. Tsy misy intsony ny fandriampahalemana arak'asa inivon'ny orinasa amin'izao. Ho ny foloan'ny fisemare nandritra ny varan'resaka nataon'izy ireo tampanao gazety androany. Marobe ireo olana mianjady amin'ny mpiasa sy ireo délégué na syndicat inivon'ny orinasa. Malohan'izay antsojay mianjady amin'izy ireo izay dia manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana fa indrindra ny nitra tompona andraikitra izy ireo. Sora indrindra sika sambola manina mitatitra ny vaovao. Natao ankilabao foana ny sindikatra amin'izay ary noheverina ho mpanakorotana rehefa mitakiny izony ny anivon'ny orinasa. Ankoatra ireo antson'izay mianjady amin'ireo mpiasa dia eo ihany koa ny olana eo anivon'ny sampana mpanao fitsiriana ny asa na ny inspection du travail izay matetika miandany amin'ireo mpampiasa rehefa misy olana mitranga eo anivon'ny orinasa ka mitakiny izony ireo mpiasa. Tsy misy intsony ny fandriampahalemana arak'asa ny anivon'ny orinasa amin'izao hoy ny sekretera général revitry ny fisemare na ny firaisambe ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire. Ny asan'ny inspection de travail nefa mazava mpanelanelana mampiavana mamahan'le olana ka raha ohatra misy mpampiasa mangataka lalana ho an'ireny solotena mpiasa reny ka tsy misy ny enquête contradictoire atao fa hoe silence no ampiasaina dia aminay angambany hoe tsy firarahina na hoe famotehana an'ilay mpiasa miditra syndicat ny zava-misy. Manoloana ireo olana rehetra mianjady amin'izy ireo dia manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana fa indrindra ny minisitra mpiay azy ireo ny fisemare manantena fanovana fa indrindra vahaolana avy amin'ny tompona andraikitra mba ahafahan'ny syndicat manao fitakiana ankalalahana amin'ny mahavovonana mpiarina izony mpiasa azy ireo. Avy ihany koa zay mba hijerena manokana ny fankatoavana na ratification an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena ny convention 155 izay tena isiny ny sécurité sociale ho an'ny mpiasa eto Madagasikara satria raha mijery manko mba hatongavana amin'ilay hoe tena fijerevana fitsindrovana mpiasa zay ao anatin'ny programan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia hitsinjo ny mpiasa ka raha io fifanarahana iraisam-pirenena zay mahakasika ny sécurité santé zany hoe sécurité sociale io zany dia angambany tsy rindra izany resaka asa izany. Nanao tatitra sy jeritodika ny zava-nisy tamin'ny taona 2024 iny no iteto anivo ny fisemare androany. Ho an'ny fatra-tsy minosikotsika ho fanatsarana fiainana zatovy malagasy amin'ny sehitry ny fanabeazana, fahasalamana ary fiarovana azy ireo nanome tohana amin'ny vola tohana ara-bola ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny tahiry koreanina ho an'ny fampandrosoana. Mitentina $9 ny sora-bola ampiasaina ao anatin'ny 5 taona, fidiny 10 hatramin'ny 2.24 ho an'ny faritra anosy any. Mora miary zatovy sy ianjary kotondray. Ho fanatsarana ny fiainan'ny zatovy malagasy amin'ny sehitry ny fanabeazana, fahasalamana ary fiarovana azy ireo nanome tohana amin'ny vola ny gouvernemanta koreanina amin'ny alalan'ny tahiry koreanina ho an'ny fampandrosoana. Tafiakatra roetsika eo ny zatovy antefan'ny asa rehetra fa manana tombony zatovy vavy izay mahatratra 3.700 sy tazo ny fanatsarana ny fahasalaman'ny zatovo amin'ny fampihenana ny voka aloloatra sy ny fampanambadiana ny ankizivavy latsaky ny 20 taona ampiroboroboana ihany koa ny zon'ny zatovo ary ampiny izy ireo ahazo fanabeazana manana kalitao. Toa ny Mau Pelazi dia nofaniny izy ho lasa mpanentana ara-pahasalamana. Za zany manomboka amin'ny septambra tiany nofagna any
tena mpifaneroana lefa manomboka amin'ny septembre octobre zahary lefa magnetagna avao le tirahay tagna ay zany mikasiky bevoka lohaloatra le zaza manomboka 10 tao le zatovo tsy hira tsy hintoaka sy sotro rongony. Eo amin'ny fahasalamana amin'ny fananana amin'ny ity faritra ity mantsy betsaka ny zatovo miteraka mialony ny 12 taonany izay mety hiteraka loza ho azy amin'ny vehivavy 10 maty isan'andro mandritry ny vokana eo am-piterahana zatovo avokoa ny 3 amin'izy ireo raha ny fanazavana ity mpitsabo ity. Hita fa mba fa misimisy ireo zatovo sy tanora manantona tovi-pahasalamana na eo amin'ile hoe fizahana fahasalamana amin'ny ankapobeny zany na amin'le tonga misafo na amin'le manao an'le fanabeazanay zany dia mba fa misy ihany koa zany tanora sahy milaza izay ohatra hoe sanatria misy resaka violence taon'ny olona azy any an-tokantrano na any amin'ny ivelany zany. Araka ny fanazavana ity mpitsabo ity hatrany 12 taona eo no manomboka manao firasana ranofiny ankizy vavy aty atoerana ary tsy vitsy ireo mitondra voka sahady vokatra izany antony nametrana ny mpanentana tanora manabe azy ireo. Misetry ny fampianarana dia nitanterana androany ny famindra-pahefana teny ivon'ny ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa nasonady ny ministra professeur Redifenena Félicité fa hojerena akaiky ireo tanora vao afaka baccalauréat maniry anatra amin'ny université sy ny makasika ny voka-pikarohana. Tsy mitsantombo ny isan'ireo tanora vao afaka baccalauréat misoratra anarana sy mifaninana mba hamono fianarana eny amin'ireo sampam-pianarana anjerimanontolo manerina ny nosy. Manampitrotraka izany raha tao ny fivangongon'izy ireo eto an-drenivohitra hanika maro ny voatery tsy maintsy mandoha vola eny amin'ireo sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana ilana vahaolana izany. Manana didy isika ahafahana mametraka tsara mametraka an'izay ataoko hoe fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana fanatsarana ny kalitaon'ny fikarohana satria tsy misaraka ireo na any amin'ny toerana foibe fikarohana sy ny any amin'ny université satria ny antony dia zao hoe fatatsika fa miakatra dia miamitombo ny mpianatra miakatra avy any amin'ny éducation de base ary fatatsika tsara fa ny bachelier dia mitombo nefa ny fahafahatsika aty amin'ny université aty amin'ny ambaratonga ambony dia tsy feno ny antony iarahantsika malala tsy feno tsy hoe itsika ny tsy mahavita fa na ny ataoko hoe ezaka arak'izay tokony eo amin'ny fafahana manao mitondra zany dia kely de kely ho an'ny fampianarana ambony ka mino isika ao anatiny programme anasa io satria contrat programme no nomen'ny filohan'ny république atsika dia hiezaka ny tsirairay na mpampianatra io na mpandrara io na ataoko hoe ny mpianatra koa ara satria tafiditra anatin'ny sehatry ny natsioko teo hoe communauté universitaire isika ka metraka an'izany kalitaon'ny fampianarana zany atsika koa miaraka amin'izay ao anatin'ny système LMD dia midika zay fa misy ny fanatsarana tokony atao iarahantsika manao eo amin'ny lafin'ny fikarohana dia tokony koa hipetraka ny fikarohana ka ho fikarohana hampandroso fikarohana amaly ny filana zay eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Vahaolana ndroso ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny professeur Redifenena Félicité ihany koa teo ampandraisany andraiky nanomboka androany ny fanomezana asina sy lanja ireo voka-pikarohana izay atao hifanaraka amin'ny zavatra ilaim-ponina andavanandro. Ankoatra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia nitanterana androany ihany koa ny famindra-pahefana teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Anaty tontolon'ny fampianarana izay amin'izao fotoana manodidina ny 200 ny tahany fialana andarana an-tsekoly amin'ny faritra atsimo ny nosy iny ny alavirany sekoly ny tsy fampiny fotodrafitrasa na ihany koa fampanambadiana ireo ankizy vavy aloha loatra no anton'izany efa misy anefa amin'izao fotoana nitetika samihafa entina misoroka izany izay toanan'ny UNICEF sy ny tahirim-bola koreana misahana ny fampandrosoana manao fanadina tany toerana mirona zatovo sy anjara kotondray. Mandritran'ireo polisan-jato ny tanin'ny fialana andaharana an-tsekoly aty amin'ny faritra Anosy. Isan'ireo tena lasibatra amin'izany ireo mpianatra aty ambanivohitra. Isan'izany eto amin'ny commune Andrefandrano ato amin'ny distrika Amboasary Atsimo. Antony voalohany mahatonga izany alavitry ny tanàna ny sekoly.
maro amin'ireo mpianatra araka izany no mandeha tongotra ora iray na mahery vao tonga eny an-tsekoly. mianatra miditra amin'ny fitasasa zahay le amin'ny sasa amingako boka tanàna amizay avy amin'ny fito avy an-dakilasy le manjy miramosay manjapy avy amin'ny fitasasay. Antony faharoa ny tsy fahabiny ny fotodrafitrasa ity CEG eto andrefandrano ity izao antonany maro izy ireo no nihindrana ny efitrano ny EPP voavany olana amin'izao fotoana izao satria nanampy azy ireo ny UNICEF sy ny tahirim-bola koreana misana ny fampandrosoana. Fa amin'izao zany le mpianatra tena miakatra mihitsy no io fahavitany io trano sekoly vaovao io zany. Mbola mitony ezaka amin'ireo famerenana ireo mpianatra mialan-daharana no atsaraina tamin'ny tetika sakranina na ny cours de remise à niveau indray ny fahaizan'ireo mpampianatra mba ampahomby bebe kokoa ny fampianarana ka ampirisika ny tanora azoty hianatra sy amita hatramin'ny faran'ny fianarany. Mampiatra izany eto amin'ny CEGBR Amboasary Atsimo anisan'ireo ankizy ny tsaokan-daharana no ny fantrana i Odette. Tsy nianarako dia tsy fanampihany ramanjeniko. Antony lehibe fialan-daharana ihany koa ny fanambadiana mialoha ny fotoana ho an'ny zatovovavy aty amin'ity faritra ity. Maro ireo karazana fanentanana isoroana amin'izany. Ny eto amin'ny CEG Tanambao eto Laniary ohatra manentana amin'ny alalan'ny tantara an-tsehatra ny samy mpianatra. Tianao za? Tiako anao. Kavokatry fitaovana Madagasikara hola zay da bevoko za. Anao garçon, anao zany zay maheranao bazary any fa milamilelila any. Zao tsy mitady anao ndany anao modia. olona goavana sidra ny tontolon'ny fampianarana manerana no sy iny zavatra rahantsika teo iny fa mananika ny andimy faraiky amby folo amin'izao fotoana ny etsika salon de mariage et de la réception etsika arakaraka ny canal 7 i 26 Anton izay ampiana ireo mpisehatra amin'ny tontolo io tontsaina ny valo hatramin'ny folo martsa ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fantanjahantena masina izany ifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny salon du bébé et de la petite enfance hiton petit palais. Analana fasahirana ireo mikarakara lanonana samihafa sy mikarakara rara no antony sy nity etsika karakarainy canal 7 25 ity. Tsy n'izany fa ny salon de mariage et de la réception. Ancienne édition ny salon du mariage et de la réception izay taterahana ny 8, 9, 10 mars etsy amin'ny palais des sports Mahamasina indray amin'ny titan ity dia natao moa zany ny salon atsika izay mikasa ny karakara mariage na misy réception izay tiantsika karakaraina mandritra ity taona 2019 ity. Nanterahana ny valo hatramin'ny folo martsa ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ireo mpisehatra rehetra mikasika ny fikarakarana ny lanonana sy ny mandizina izany dia ho hita eny avokoa. Hitantsika mandritra ireo telo andro ireo ny fitaovana ilaina ny zavatra ilaina rehetra mandritra ny mariage na ny réception izany hoe miainga hatrany amin'ny cartoria ny robe de mariée mazava ho azy ny costume du marié ny salle de réception ny photo et vidéo izay rehetra ilaintsika mandritra ny réception sy ny mariage. Zato mahery ireo trano hoe vao hita eny an-toerana ary ho an'ireo izay mbola isoratra anarana andray anjara ho amin'izany dia tsy tara akory fa mbola afaka manantona ny canal 7 i 20 ireo mpampiranty. Dia ireo izay mbola te isoratra anarana dia mbola afaka manantona anay aty amin'ny canal 7 vidéo na misy ireo numéro eo ambany ireo dia afaka mantso an'ireo tsika. Fa ifanindran-dalana anatin'ny telo andro io ihany koa ny salon du bébé de la petite enfance. Hitanao anatin'izany ireo kojakoja momba ny zazakely rehetra. Hita ihany koa ny mpitsabo manokana ho an'ny zazakely ao amin'ny petit palais. Miaraka amin'ny daty io ihany dia hitantsika ihany koa ny salon du bébé de la petite enfance ao amin'ny petit palais. Hitantsika puériculture ny fikarakarana zazakely misy ihany koa ny pédiatre
afaka miconsulte pédiatra zany mandritra an'ireo telo andro eo tsika zay manana zazakely. Ny 8, 9 ary 10 martsa ho avy izao araka izany ny fotoana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ho antsika zay efa mpitsidika ny salon du mariage de la réception dia mahafantatra fa manome fihenam-bidy ireo prestataire mandritra ny exposition dia ho an'izay manomana ny mariage zany amin'ity 2019 ity dia tongava ny 8, 9 na ny 10 mars ho avy izao eny am-palais des sports fa misy hatrany zay remise atolotry ny prestataire zay. Tirny maresaka iraisam-pirenentsika aty Sénégal dia iray volana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena totsany 15 febroary ho avy izao ny tokona nomboka omaly ireo mpianatra satria tsy nanaiky ny fandava ny fitsarana avo ny filatsahany Karim Wade sy Khalifa Sall ilatsaka ho candidat filoham-pirenena ireto faramo zay avy amin'ny antoko-mpanohitra. Raikitra ny korontana ny Malta ho Dakar renivohitry Sénégal nitokona ny mpianatra satria tsy eken'izy ireo ny fandavana ny filatsahany Karim Wade sy Khalifa Sall ho candidat ho filoham-pirenena ho Sénégal. Nanatanteraka diabe ireo mpitokona tsy nahazo alalana nefa izany ka nandefa bomba mandatsa dranomaso ireo mpitandro ny filaminana anakana ny hetsika. Torabaty no nasetry ny mpianatra ireo mpitandro ny filaminana. Macky Sall moa no filohan'ny Sénégal amin'izao ary nahazo ny latsaka ho fidiana hatrany izy. Leoan'ny Macky Sall izahay lasa tsy malaza intsony izy vitsy ihany koa ny pombazy. Ny zavatra mba kely ho ataony sisa dia ny mangalatra mandritra ny fifidianana fa tsy hitranga nefa izany. Ce qui a provoqué la colère de l'opposition. Ao anatin'ny lisitrireo kandida mahazo alalana irotsaka ho fidiana ihany koa Omsan Sonko nandritra ny fitokonana omaly ary nisy ny andian'olona izay nandroba sy namotika ny fitaovana tao amin'ny foiben'ny antoko politikany. Nisy nangalatra sy namotika ny trano sy solosaina ary entana samihafa. On va continuer notre projet politique tranquillement. Anambara amin'ireo olona miasa ato amin'ny foiben'ny antoko izahay amin'izao fotoana izao hoe toy izy ny asa ary aza mamaly ny fandrangitana atao amintsika. Ne répondez pas à la provocation. Mariana moa fa ny anakanana ny fanatanterana ny fifidianana no tanjon'ny mpianatra sy ny antoko mpanohitra satria ho azy ireo dia manavakavaka ny fitsarana avo. Mitaky izy ireo mba ho avela milatsaka avokoa na ireo manohana ny fitondrana na ireo manohitra. Ireny tao anatin'ny tapany voalohany ny tapany faharoa manaratsika ireo zanam-pandarana maro samihafa isan'izany ireto atolotra ainao ireto. Zazalakely anankiroa izay mana-talenta amin'ny beatbox no arahana indray ao anatin'ny Kilonga Kinga. Lehilahy iray mipiraka ny Colombia nangataka nanao endrika transformers indray no anatin'ny insolite. Ary ianao nanontaniana ny olona sendrany mpanao gazetiny Le JT ny fahafantaran'olona ireo firenena anarana tsy misy litera A. Amin'ny valora alina katraka zao tompolasy tompoko vavy hiato kely tsika dia iverina eto indray anarako zanam-pandarina maro samihafa teo ireo. Tonga eto Madagasikara ny beurre fléchard, beurre ahositra ny mofo na andrahoana sakafo. Beurre fléchard boîte beurre 200 grammes, allégé 60%, doux na demi-sel, petit normand doux na demi-sel. Mambaba avy hatrany ny tsirony malefaka satria vita amin'ny vokatra natoraly voafantina. Vokatra vita avy any France, takigan'izao iny mivarotra mahazatra anao. Beurre fléchard, mora vide nefa tsara. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium. Profitez de nos grands espaces de stationnement. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort,
de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de lavage Kiri. La nouvelle formule lavage Kiri, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage Kiri pour des journées pleines de vie. Bijouterie Panso vidi volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho andrehetra manatona ao amin'ny galerie 9 Tsaralalana box 8 na building complexe Ampiflo. Bijouterie Panso mividy volamena téléphone 034 54 816 18 na 033 79 830 63 mitondra karapanondro. mahery 3 minitra amin'ny valora alina amin'izao mbola isaorana mijoy hatrany ny logité atombontsika avy hatrany anatin'ny zanam-pandarana Kilonga Kinga izany. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino ilay paty misaraka aminao. nanomboka ny taona 2024 no nalaza teto amintsika ny beatbox na ny fanaovana ambava ireo feon-java-maneno no maro samihafa ho any androany ary dia rolakely samty sy maniry no matianina amin'izay beatbox izay no entina amintsika ao anatin'ny Kilonga Kinga ny faromana tamin'ny fantosana izany miary Sorojiravaka Zoro Andritsalama ary Tody Rajarinjato. Zavikely voalohany Renibeny ny Aron mbola kely tokoa izy satria vao 3 taona monja saingy efa liana sahady amin'ny tontolo ny aikanto. Isan'ireo zaza ty sy mankafy beatbox Aron. Ny beatbox izay razavaina tsotsotra dia talenta amin'ny fahaizana makatahaka ny feon-java-maneno amin'ny alalan'ny vava. Aron zany tonton ny dobe dia rehefa manao répétition dobe dia manaraka izy dia zay nahaizany izy beatbox dia mamerimberiny eraky ny trano eo izy dia hitanay hoe mahay koa i Aron. Tsy saroka anatry Aron mampiseho ny talentany amin'ny fiangaliana beatbox ary na mbola hoe vao 3 taona zany zazalahy kely dia efa niakatsehatra sahady. Tazavy mory Aron. Tanaja match. Toshizuyam. Manana fitiavana manokana ny beatbox toa ny Aron ihany koa fitahiny. Izy indray 12 taona. Niainga tamin'ny aikanto hitany tamin'ny fahitalavitra no nahasarika azy ho liana amin'izay beatbox izay. Ny feona bateria no hainy voalohany saingy tsy nijanona hatreo fa miezaka mitrandraka hatramin'ny talentany fitahiny. Nanova tanty avy tsy ilay dia nay amin'izay fara tonga lasa
dia vita kale izy moray aloha vao ianarana tsara fa raha kamo be nareo andratsala izy dia sarotra mbola be dia be zao tsatsaiko fa mbola saiko ampianary teo efa nitondra ntsehatra ny talentany amin'ny beatbox ihany koa fitahina ary hatramin'izao tsy adino ny fatadidiny foana hoe ohatrany ahoana ny miainana izay milalao imasom-bahoaka voalohany izay roa taona lasa tao amin'ny seréany Manalakely. Mbola stressé be hiakatra voaloha dia navita teo azy teo ihany teo fotsiny aho dia aiana dia nisy nitiaka be dia be fotsiny aho dia lezaka dia navita ihany. Na izany aza tsapany fitahina fa tombony ho azy ahafahana mampiroborobo ilay talenta amin'ny fiangaliana beatbox ny fiakarany an-tsehatra miaraka amin'ny efa matianina Toandry Dobe. Analevasa rony voalohany faharoa fatelo faefatra fadimy atamaro amin'izay izy rehetra. Voanandoha eo amin'ny tontolony aikanto amin'ny fiangaliana beatbox ity zazara kely 10 taona mahery ity ary manohana azy hitrandraka amin'izay talenta izay hatrany ny ray aman-dreniny. Vonanomboka izy dia miaraka niakatra tamin'ny do dia tena faly be izay nahita anazy mahay sy nahafehany ilay zavatra. Izy na mianatra ary dia manao foana ilay vava tsy inona dia ny tana miasa moa ny vava mandeha foana. Isan'ny tanora azo lazaina hoe efa matianina amin'ny beatbox Dobe Rasolovarson nanomboka 12 taona izy no nahay izany voalohany ary milofo mampianatena sy mikaroka tamin'ny internet. Tsy nitazominy ho azy irery anefa ny fahaferezana beatbox ao anatin'izay taona izay fa matetika izy no mikarakara atrikasa ny fampiasarana traikefa ny ankizy sy ny tanora. Fihetsem-po faly sady tena faneriko mihitsy hoe isy relève maromaro mihitsy eto Madagasikara. Afaka manomboka tsara izy manomboka ohatra ny Aron telo taona fa mbola initiation fotsiny fampidirana anazy anatin'ilay izy fotsiny fa rehefa manomboka tena hoe mahay miteny tsara izy dia efa mety dia efa afaka manao beatbox tsara. Manana ny fomba fijeriny koa sy Dobe raha ny hoavy ny beatbox eto Madagasikara no resahana. Tsapany fa tsy mbola misy loatra aloha ny sehatra nomezan-danja ny beatbox amin'ny mahay kanto azy. Tsy dia ampy ny hetsika hoe tena hoe beatbox. Tamin'ny herintaona zao nanao hetsika hoe battle na beatbox, spectacle na beatbox tamin'ny desambra farany teo fa tsy ampy mihitsy satria matetika ataon'olona karazana animation anaty fety fotsiny le izy fa tsy tena hoe mibahana be ohatrany hoe hira dia ohatra zany. Oh yeah. Dobe fitahina Iaron isan'ireo mpanataneta amin'ny beatbox anarantsika teto anatin'ny Kilonga Kinga zao izay dia anaraka ny insolite. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Lehilahy iray mipetraka any Colombie no antsika ao anatin'ny insolita any Bogota ny marimarina koa nanamboatra déguisement izy mba hoentiny mangataka ivelomany ka mitovy tanteraka amin'ilay oronan-tsary transformesse izany arahantsika ny fanadina mikasika izany. Mpandroso sakafo tany amin'ny irony toeram-pisakafoanana irony no asan'ity lehilahy ity teo aloha. Tsy nahavelona azy izany ka nanapa-kevitra izy nikaroka asa hafa.
nanamboatra déguisement transformeur sary ny lehilahy ka rehefa vita izany dia netiny nangataka teny amin'ny toerana izay misy fitohanany fifamoivozana. Maro ireo mpitondra fiara no nanome azy vola satria mampiala voly ny zavatra ataony hoy ireo izay tsara sitrapo nanome vola. Tena mahavariana ny mpitondra fiara izany satria amin'ny voalohany dia milahatra miaraka amin'ny fiara rehetra izy ary maka endrika fiara. Avy eo kosa dia mivadika robot toy ilay amin'ny horonan-tsary mihitsy. Ao anatin'ny krizy ara-toe-karena tanteraka moa ao Colombia amin'izao fotoana izao ka samy mitady izay asa ivelomany rehetra. Tsy mahavelona sy ny fianakaviany fa manampy azy amin'ny fitadiavam-bola ivelomana iny fietsika nataony iny. Izay ny vadintsika ao anatin'ny ho ianao indray. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Fantatrao avokoa ve narana firenena misy maneran-tany? Mety misy fantatrao, misy tsy fantatrao. Fantatrao amin'ireo ve izy no tsy misy litera A ao anatin'izay nara firenena izay. Izay no nanontany ny sendrania micro-ny ho ianao ho any androany. Da manomeza narana firenena rehetra ahitana litera A ao anatiny. Brésil. Ny ankoatr'izay? Chine. Tenenao re izao aiza eto amin'izao tontolo izao misy an'izay firenena roa nytenenina izay? Brésil ny Amérique latine dia Chine ny Asie. Egypte zany, Mauritanie. Chine dia Corée. Firenena asiatique. Tsy firenena fa partie asiatique. Continent asiatique. Chine. Chine. Ia izao aiza eto amin'izao tontolo izao ny hitantsika an'ilay Chine? Chine. Vakiny avaratra somary mety sy nanana amin'ny Madagasikara. Misy any Chine. Raha anatin'ny globe dia avaratra somary mety sy nanana. Fa raha ohatra hoe anitsy sy nanana dia tsy mahita anazy. Fa tsy maintsy mitsofoka makany dia eo zany nahitana azy. Anarana firenena tsy ahitana litera A: Togo, Égypte, Libye, Chine. Togo, Égypte, aty Afrika. Dia Chine any avaratra, continent asiatique. Bebe nahita bebe koa tsy nahita fa ireto misy ampatsevina antsika fotsiny raha amin'ny anarana fiantsoana azy Brésil, Burundi, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Corée du Nord, Corée du Sud, Djibouti, Estonie, Inde, Indonésie, Lesotho, Lettonie, Libye, Mexique, Norvège, Pérou, Philippines, Pologne, Russie, Serbie, Seychelles, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Yémen, Togo. Isan'ny firenena anarana zany ary firenena tsy misy A izany. Tsika tokatrano koa mbola afaka milalao amin'izany fampafantana sy fanitarana ny fahaizana izany rehetra izany. Zao tsika dia anaraka indray ary ny toetry ny androany rahampitso. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Na dia fa nienahery iray tandrifin-draona rivo-doza tamin'ny faritra atsimonosy dia mbola mitoetra hatrany ny orana sy ny rivotra hoentiny izany miamanify sy miena ny herin-rivotra fa ny orana no mbola misy mitoetra betsaka izay mametra sy mamaritra ny toetry ny andro toy izao any rahampitso amin'ny faritra Dianasavady efa ndimy ny raona sy ny masoandro ny orana izay ho avy ny takariva amin'izany. Faritany Mahajanga dia anoram-baratra ny faritra Betsiboka efa ndimy kosa ny orana sy masoandro Melaky sy Boeny ary Sofia.
ao amin'ny faharitan'ny toamasina dia hitantsika amin'izao fa dia norambaratra ny any Antsinanana Analanjorofo sy Alaotra Mangoro dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro fa ny orana aloha no tena ho betsaka toraka izany koa ny amin'ny faritan'ny Antananarivo Itasy Vakinankaratra dia norambaratra ny Takariva ifandimby toraka izany ny rahona sy masoandro sy ny orana any Bongolava izany ary ny any faritany Fianaratsoa dia ho avy ny orambaratra ny Takariva rahona sy orana fandimby kosa miaraka masoandro any faritra avo ary ny farany dia homaloka ny andro any amin'ny faritra Androsy Anosy ary Tsimandrefana anorana amin'ny tsitapitapy izany amin'ny faritry Menabe toy ny omaly amin'ny 5 ora sasa may 2 minitra no hiposaka masoandro amin'ny 1 ora sasa may 2 minitra kosa zany vao ilentika indray tapitra ny fiarahantsika mandrano tapitra ny fiarahantsika amin'ity herinandro ity azadino rampitso misy any le JT du dimanche zay anolorana anao ary fansongadina ho any rampitso sy zay nahalianantsika nitry ny le JT tamin'ity herinandro ity izay kosa ametraka mandrapeo anao ho amin'ny alatsinainy indray veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny logité. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino ny ilay paty misaraka aminao. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté le JT. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits.